Ankafizo ny fiainanao, ankafizo ny fiainanao. Fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana sainina etsy amin'ny raika Analakely ny asabotsy 16 avril ho avy izao. Tsy misy vidibidirana misokatra ho an'ny tanora rehetra. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Afinatra dia afinatra ny fotoanantsika satria rahantsika mideran'Andriamanitra misy fideranao praise and worship. Misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra. Io ihany koa ny danse, ny film, ny comédie sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na viaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana. Tongava ary tsy amin'ny fiangonana saina eo amin'ny raika sy Analakely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina sy amin'ny 2 tolakandro. Isareninanao ny fahatongavanao fa tena nova tanteraka ny fiainanao. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Sainina. Ety am-piandohana dia tia-pafantatra antsika fa manana fotoana lehibe tsika izay efa tsy ho ela intsony amin'ny sabotsy izao etsy amin'ny cinéma Rex fiangonana Evangelika Sainina. Fotoana manokana natokana fotsiny ho an'ny tanora manomboka amin'ny 7 maraina dia avy eo indray ny hariva amin'ny 2 sasany. Marimarina koa dia tontolon'andro. Lohahevitra dia hoe hifaly io ny fiainanao na hoe ankafizo ny fiainanao. Afinaritra dia afinaritra fotoana efa tena volona daholo ny zavatra rehetra, na ny lumière, na ny sono, na ny écran géant, na ny pandi, na ny film, na ny comédie, na rehetrarehetra efa tena volona daholo. Afinaritra dia afinaritra efa metanetana daholo ny ankizy rehetra. Raha toa ka ho avy amin'ny fotoana io ary maniry mba te anao t-shirt mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra dia misy t-shirt amin'io misy soratra hoe enjoy your life na hoe ankafizo ny fiainanao. 10 000 ariary monja ny vidina izy dia afaka manao alizy ianao anatin'ilay fotoana fa tena finaritra be. Tsy ahatsiaro mihitsy ianao hoe olona vaovao na tsy mahafantatra ninina ato fa mampalezy be mihitsy ny fotoanantsika amin'ny asabotsy izao amin'ny 7 maraina dia amin'ny 2 tolakandro. Tsy misy vidibidirana io maimaimpona daholo ny namana rehetrarehetra, tanora rehetrarehetra, cousin, cousine, nizaniza na vaizana fiangonana vaizana na tsy mivavaka na tsotra, nizanizy tongava daholo fa afinaritra be ny fotoanantsika amin'ny fotoana io. Dia aloha tsika naraka kely fampianarana foy dia hiverina iaraka antsika. Ankafizo ny fiainanao, ankafizo ny fiainanao. Fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana sainina etsy amin'ny raika sy Analakely ny asabotsy 16 avril ho avy izao. Tsy misy vidibidirana misokatra ho an'ny tanora rehetra. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Afinaritra dia afinaritra ny fotoanantsika satria rahantsika mideran'Andriamanitra misy fideranao praise and worship. Misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra. Io ihany koa ny danse, ny film, ny comédie sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na viaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana. Tongava ary tsy amin'ny fiangonana sainina eo amin'ny raika sy Analakely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina sy amin'ny 2 tolakandro. Isareninanao ny fahatongavanao fa tena nova tanteraka ny fiainanao. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Dia jery ten'Andriamanitra kely vetivetsika hifampahirizantsika ato amin'ny Luka 10:20 andiny faraka 20. Luka 10:20 manomboka amin'ny andininy faraka 20. Izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa Jesosy nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Aroa ilay zandriny tamindrainy. Raiko omeo ho any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy amin'ny rahalahy ny fananany. Ary noho ny avaka kelikely dia nangolo ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany dia nirahany tany an-tsahany hiandro kisoa. Asatriny amian'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary ranodiny sainy dia hoy izy indrisy, maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dehibe fa izaho kosa maty mosary eto. Iainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko
efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho dia nainga izy ka nakany amin'drainy fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy aronena azy izy ka niazakazaka dia namehana ny vozony ka nanoaka azy ary ilay zanana nanao taminy hoe raiko efa nota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjohy azy ary soperatra ny tanany sy kapa ny tongony ary eto ty amiko ny zanakombona fa ka vonoy aroka isika inana sy hifaly fa ity zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy fa tany atsazana lamatoa ary nononody izy ka mety eo akaiky ny trano dia nindre zava-maneno sy di ary niantsoankizy anankiray izy ka nanontany azy izay antony zany zavatra zany alona anankiray taminy tonga ny rahalahinao ka namono ny zanakombona fany rainao satria efa tafaverina somatsara ato amin'izy dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy ary izy namalika anao taminy hoe indra hely zay ano efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy nefa zao tsy mbola nomenao na dia zanakosy azy mba hifaliako amin'ny sakaizako fa raha vao tonga kosa io zanako io izay efa nandany fananao tamin'ny vehivavy janga dia namono ho azy zanakombona fay ianao ary o rainy taminy anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ananako fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ty rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray amen tantara tena haitsika ty tamintsika nao sekoly alady na sekoly sabata na club d'enfant sisy tsy mahay ty tantara tegna mahatramin'ny bisoritoka ary mahay ny tantara ny zanakadala fa androany te akalesona anankiray na roa dia hivavaka ao antsika rehefa avy eo zavatra tena nampieritreritra ao anatin'ity tantara ity dia hoe matetika ny fandraisan'olo ty tantara ity dia ny mpanota hoe nisy olona tsy nivavaka dia tonga Andriamanitra lasa nandeha nitady azy dia avy eo izy nanolo tena ho an' Jesosy fandraisan' Jesosy etsy tsy olona tsy manana an' Jesosy na olona mpanota fa zanaka tsy hoe mpanompo fa zanaka tedrikinao raha tsy diso efa zanak'Andriamanitra ianao ary miresaka aminao mihitsy hoe ny tompo androany satria le fanoharina men Jesosy eto dia fanoharina ny amin'ny zanaka voalaza fa nipetraka tao an-trano rainy izy ary niara-niasa tamin'irainy nanompo azy tao raha azosika tsara le tantara dia fantatra ty zazy ty mihitsy fa nanana mpanompo maro ny dadana ary mpanompo ireo hitany tsara mihitsy tamin'izy mbola tao fa misakafo tsara ary manan-kanina be dehibe ary fantatra le zaza tsara ny mitraite ny dadany azy fa indraindray moa rehefa mbola tanora ny olona dia misy zavatra tsy fantany tomba ambidiny raha tsy efa tsy eo amintsony le izy tamin'ny voalohany dia ohatrany hoe normalna fotsiny hoe andano mba ateo ny sakafo mpanampina aty reto ny sakafo zao na andehanao kelikika provision ho an'ny sakafo mpiasa rehetra ohatrany tsy angamba tamin'izany tsy nyconsidéré feritretiny fotsiny mandeha automatique zany satria izy raha teo efa misakafo tsara fa rehefa nandeha teny ny androtry ny fotoana dia niova ny fisainana niova ny sainany le zaza tahaka ny akamaroany tanora na rehefa tsy mahatsiary leo be fa nyfiainantsika ohatrany hoe raika sady amin'ny mpianarina dia any an-trano raika sady amin'ny mpianarina dia any an-trano ohatry monotonina be zany e fa ario aho ohatrany misy aniny zay ndolo mba ho atsatsy andeha amin'izany ndolo tisinage rehefa tena dinianao ny farany tantara dia navoaka ny zoko ny problème an'le zandrany satria eto tsy le zoko ny manana olana fa le zandrany tena agekinao o raha zandra mila mihaino tsara ianao mihaino tsara ve ny rehetra
dia zao ny tenen'le zokiny ary marina ny ten'le zokiny ny tena marina aza misy tsy fantan'le zokiny fa anankiray ihany ny fantandrazoky fa ny any tenendrazoky dia hoe ty zanako ty dia nandany ny fananany tamin'ny vehivavy-janga move diso zany tele zoky za marina asehoko anao rehefa avy eo mahamarina azy ny matetika ny mahatonga ny tanora miova voalohany dia resaka sexe rehefa manomboka misy mony izy azonao tiako teneniny tonga amin'le taonany miala sakana zay no olany ty tovolahy ty zay no olan-drazasa azay ny tenenyndrazoky hoe ty zanako ty dia nandany fanananao tamin'ny vehivavy-janga tika zany tsy afaka ndeha jangasaka izy raha tsy misy vola ankafizo ny fiainanao ankafizo ny fiainanao fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana sainina etsy amin'ny raiky sandroanalakely ny asabotsy 16 avril ho avy izao tsy misy vidibidirana misokatra ho an'ny tanora rehetra ankafizo ny fiainanao enjoy your life afinatra dia afinatra ny fotoanantsika satria rahantsika mideran'andriamanitra misy fideranao praise and worship misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra eo ihany koa ny danse ny film ny comédie sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na viaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana tongava retsy amin'ny fiangonana saina eo amin'nyraiky sandonalakely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina sy amin'ny ora tolakandro isarenanao ny fahatongavanao fa tena nova tanteraka ny fiainanao ankafizo ny fiainanao enjoy your life mino fa nahasody nahasoanao ny fandarantsika ny fampianarana fozy ny raisinao teo atonga anao tena mahazo hery tsara satonany fotsiny eny amin'ny fotoanany tanora teny fampahirezina atao anatin'ny fotoanany tanora ireny ka amin'ny asabotsy zao tsika dia anina fotoana tena mahafinatra loha hevitra ho ia dia hoe hifalio ny fiainanao ahoana tena hahafahanao mifaly amin'ity fiainanao ty mahatanoranao zao ahoana tonga ny fiainanao tena hafinaritra miaraka amin'andriamanitra tsy mitena hoe tsy misy ny olana tsy misy ny adina tsy isy fanamba misy zany rehetrarehetra zany fa afaka mandresy foana ianao afaka mifaly amin'ny fiainanao foana ianao tena hoe kristianina tena hoe faly malalaka miaina tsara miaraka amin'andriamanitra ka na izana izy tsika tanora rehetrarehetra tena mahafinaritra eto daholo ny namana isy karazana mozika be da be hoeninao ao lumière sy ny sonao moa za dia tena raitra dia raitra mihitsy ny écran géant ny film ny danse koa amin'io ny comédie sy ny namany ny zavatra be da be zay afinaritra ny ambiance amin'io dia misy ny eny ambony scène misy ny arahana amin'ny rehetrarehetra misy jeu koa iarahana tena mahafinaritra be misy jeu anaty vahoaka misy jeu ety ambony scène zavatra tena mahafinaritra be ny fotoanantsika amin'ny sabotsy zao ka manasa antsika tanora rehetrarehetra na iza nisy fotoana mba nanontany-kely tao am-piangonana izy adolo mahatsiaro mbola tanora fa hatramin'olo efa lehibe ary mbola tsy manaiky mihitsy zay mbola tanora ka tiako tena amin'izany na iza ianao na lehibe ianao na ifanteraka na tsy mbola anteraka tongava fa afinatra ny fotoanantsika amin'ny 7 maraina le izy amin'ny sabotsy 16 avril ao amin'ny raiky cinéma raiky sandonala kely sabotsy 16 avril amin'ny 7 dia ny ariva indray amin'ny 2 ora marimarina tontolonandro zany le izy tsy misy vidibidirana maimaim-poana misokatra ao antsika rehetra na iza matoky fa ho avy ianao miaraka amin'ny namanao ary afinaritra fiarany vonona indray ianao ampifaliana mihitsy hitsenanao amin'ny fitiavana tanora be da be miaraka amintsika ao ary afinaritra ny fotoana zay ngamba ny azoko lazaina fa dia tongava amin'ny sabotsy zao ny farany dia azadiny koa ny fotoana rehefa lahady amin'ny enina maraina dia amin'ny 7 sasany amin'ny 6 koa dia amin'ny 10 sasany dia amin'ny 1 sasany dia amin'ny 2 sasany zay mampalalaka anao ao amin'ny raiky satsiritsa tongava rehefa lahady fa tena asoanao ny fotoanantsika zay ngamba no tiako apetraka amintsika ty amin'ny famaranana fotoana fa manantena hitanao amin'ny sabotsy zao amin'ny raiky tomoa fa soavana velomataotao ankafizo ny fiainanao ankafizo ny fiainanao fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana sainina etsy amin'ny raiky sandroanalakely ny asabotsy 16 avril ho avy izao tsy misy vidibidirana misokatra ho an'ny tanora rehetra ankafizo ny fiainanao enjoy your life afinatra dia afinatra ny fotoanantsika satria raha ntsika mideran'andriamanitra misy fideranao praise and worship misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra eo ihany koa ny danse ny film ny comédie
sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na aviaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana tongava retsy amin'ny fiangonana saina eo amin'ny raiky sandonana kely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina sy amin'ny rora tolakandro isarenanao ny fahatongavanao fa tena anova tanteraka ny fiainanao ankafizo ny fiainanao enjoy your life